fametram-pialany ny gouvernoura ny banky foibe izy fiantraikany amin'ny fifanarahana arabola sy famatsim-bola ho an'ny Madagasikara. Famohana ny firenena anatin'ny fahantrana nijoro ary mbola vonina hijoro ho an'ny malagasy ny RMTM. Hôpitalim-panjakana maty rehefa tsy manam-bola hitsaboana tena. Alatsinainy fa 10 ny volana Desambra 2024 manoatra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MPS tonga sondrainao atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isan'ireo vaovao niparitaka sy nalaza tao anatin'ny tranokala sy ny tabajotra sosialy tamin'ny farany herinandro iny ny fametram-pialana ny gouvernoura ny banky foibe ny Madagasikara. Loharanom-baovao maro-potitra no nanamafy izany saingy hatreto anefa dia mbola tsy nisy vaovao ofisialy nanambara ny fialana Andriamatoa Rabarjona teo amin'ny toerany. Raha ny fanazavany pahitokarena kosa etsakilany dia nambaran'izy ireo fa izy fiantraikany goavana amin'ny fifanarahana arabola ny fialan'ny gouvernoura tsy tapitra fotoam-piasana tahaka izao. Germain Menjanary sy Manora Andriamalala no nanao ny angam-baovao momba izay. Miparitaka ny vaovao fa nametram-pialana ny gouvernoura ny banky foibe ny Madagasikara. Araka ny loharanom-baovao maro-potitra dia efa fantatra hatramin'izay andimbin'ny toerana Andriamatoa Rabarjona. Tamin'ireo gazety mpiseho isanandro kosa no namantarana fa noho ny antony ara-pahasalamana no nametrahany gouvernoura ny banky foibe fialana. Hatreto anefa aloha mbola tsy misy nanamafy izay fametram-pialana izay. Nisy aza fanambarana nivoaka fa nitarika ny fivoriany filan-kevy mpitatana ny banky foibe ny gouvernoura. Raha mitombony izay fametram-pialana izay dia hiteraka fiantraikany ratsy eo amin'ny fifandraisana arabola amin'ireo firenena any ivelany, hoy ny mpahay-toekarena. Ny zavatra azo tenena aloha amin'ny gouverneur Henri Rabarjona anisan'ny tena teknisianina mahay amin'ny resaka vola, resaka finance zany. Satria raha ny fahafantarako azy izy anisan'ny efa directeur général ny SFI, zany hoe branche amin'ny banque mondiale mikarakara momba ny financement ny société privée izy io ary efa nanana trakefa maro mihitsy izy amin'ny resaka banky. Anisan'ny hoe tamin'ny gouverneur teto Madagasikara izy zany anisan'ny olona fantatro hoe tena teknisianina. Dia raha miala izy dia hitako hoe mety misy signe mety ohatrany hoe mety ho gaga ihany ny olona, indrindra fa ny partenaire na amin'ny banky lokaly io na partenaire financier avy any ivelany mety ho gaga izy satria normalement zany ny gouverneur tsy miala ohatr'izao zany fa manana mandat izy dia tapitra ny mandat andeha miala. Ary normalement koa banque centrale indépendant dia matoa zany manao mametraka démission gouverneur na banque centrale dia mety signe ohatra mandefa signal négatif betsika amin'ny ireo partenaire na any ivelany na tao anatiny amin'ny hoe transparence any fitantanam-bola amin'ny banque centrale sy indrindra indépendance en décision. Ary zay nefa amin'ny resaka question monétaire zay zavatra sensible be mihitsy satria na ny fanampian'ireo avy any ivelany atsika mila an'izay hoe transparence zay mihitsy amin'ny resaka fahaizana mitata-bola. Dia asa aloha fa 8 eo c'est décision officielle inona marina mahatonga anazy miala miarina ve izy sa tsy miala. Fa hitako hoe démission ana gouverneur banque centrale zany zavatra tsy dia fahita loatra mihitsy zany eran-tany. Raha ny vaovao azo ihany koa dia nesorina tamin'ny toerana ny tale général eo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola. Tale général roa izany zao no toerana banga ao amin'ity ministera goavana ity. Raha ny fanazavana dia misy antanatohatra tokony arahina rehefa misy ny fanapahan-kevitra tahaka izao. Volam-bahoaka ny ao amin'ny ministera ny fitantanam-bola fa tsy vola ny fanjakana samy irery. Raha ohatra ka misy problème amin'ny fitantanana volam-panjakana dia misy ny atao hoe cour des comptes ny anankiray dia misy ny atao hoe inspection d'état ny anankiray manao ny contrôle raha misy zavatra tsy mety eo. Dia rehefa prononcé amin'izay zany ny contrôle nataon'ireo na ny inspection na ny ataon'ny cour des comptes zay vao tokony mipetraka ny hoe mandeha fitsarana ve dia licencié ve ny matetika moa comptable public responsable amin'ny vola personnel na ny fitantanany vola. Dia raha hoe ny DG amin'ny finance esoriny zany
fahafantarako azy tokony nisy aparatongany aloha hoe nisy inspection natao na misy nalefa tany amin'ny cour des comptes ny zavatra ny momba ny fitantanany dia ny résultat-n'iny zany no tokony namoaka hoe nisy tsy fahaizana tatana ataona nisy nangalatra ka raha nisy nangalatra dia any amin'ny tribunal ny tsaran'izany. Raha ohatra indray moa izy hoe politika fomba tsy nateraka baiko ara-politika vitako hoe mahavariana ihany zany ko tamin'ny nomination nge zany tokony hoe olona fantatra hoe manatanteraka ny programme politika anao napetraka ao io. Ny alarobia izao moa raha tsy misy ny fiovana no filan-kevitry ny ministra fotoana mety amantarana izay vaovao ofisialy momba ireo fahabangana ahalalana ihany koa izay fepetra ho raisy ny fanjakana. Mbola amin'izay lafy mbavao politika izay hatrany dia anaty maro azy ireo mitaky ny fifampiresahana mialo ny rosoana amina fifidianana dia mbola tsy mazoto amin'izany ny fitondrana ankehitriny. Lambaran'ny profesora Jean-Louis Rakotomambo Front National ny antoko-teza fa hiteraka krizy vaovao eto amin'ny firenena ny tsy fanekeny fanjakana amin'izany. Ireo antoko politika izay mitaky izany kosa no tokony andraindraikitra mba ho tombotsoany vahoaka malagasy. Mbola Germain Menjanary sy Manora Andriamalala hatrany. FFKM, vondrona Européenne, vondrona Afrikana, mpanohitra, fiarahamon'ny pirenena, samy efa niantso ny amin'ny tokony isiny ny fampitenena mialohan'ny fifidianana avokoa. Izany dia ho fisoroana ny krizy mialoha, mandritra ary aorian'ny fifidianana sy amahana ihany koa ireo olana mandratra ny firenena ankehitriny. Atreto anefa, miziriziry amin'ny heviny ny mpitondra ka mitady roso amboletra amin'ny fifidianana manoloana ireo tsy fahatomombanana maro lafy. Tsapa hoy ny filohan'ny antoko-teza androany fa hiteraka krizy vaovao eto amin'ny firenena indray io fihetsiky ny mpitondra ankehitriny io. Eny na ny Union Européenne na ny SADC na ny Union Africaine dia nanao recommandation hoe manaova concertation nationale nareo iarahana amin'dinika izay zavatra tsy mety mikasika ny fifidianana io. Etsy andany nefa ny fitondrana mieritreritra ny tenany hoe manao zavatra ao anatin'ny légalité dia mieritreritra izy fa mety amin'ny système io dia aleo andeha amin'io le izy. Communauté internationale ny any azo ny atao fotsiny dia mety tsy hamatsy vola ny fifidianana dia izay ihany fa tsy afaka mitsabaka ry zareo, tsy afaka mitsabaka ny raha tokantranotsika izy fa anjarantsika izay acteur tompony raha eto amin'ny fireneny ity no mandray ny andraikitsika zay irery ihany ny azo anaovana politika eto. Ary bailleur reo mpana nivela sy ny salam'izany reo rehefa mienjany ianao ka mitombona ny zavatra ataonao miandany aminao ny vahoaka manaiky izy tamin'ny 91 reny eny nitsakanjana be nisy teto amin'ny firenena fa nisy épreuve de force teo nisy négociation natao teny ampanao roma nanaiky ihany ny andany sy ny akilany mandeha tsara le raha-pirenena tamin'izany ka io question de rapport de force fanaovana politique io fa tsy anaiky fotsiny amin'izao ny sasany satria mety amin'ny système io aza mandrevitsika mety amin'ny système io nefa le système verrouillé ahafahana mangala bato. Mazava hoy ity mpanao politika ity fa tsy hidinika ny mpitondra midika fa mitsapa ny ery ara-politika nireo izay mitaky ny dinika izy ireo. Tsy vao androany anefa no nisehony izany teto Madagasikara ka tsy tokony ho sangisangina toy izany ny raharam-pirenena. Fa raha amin'izao endriny zao no irosan'ny fifidianana ka anaiky an'izany ireo candidat dia za mino inoya fa ho aingitsehatra ianareo fa tsy ho tafavoaka io satria le système verrouillé ahafahana mangala bato tsara ary ianareo tsy aharaka ny any fotony ihany fa aza mandrevy tsy aharaka ny any fotony ihany ianareo fa aleo mijeran'izay zavatra zay. Anao ve fanjakana sa tsy anao rapport de force io rehefa niala nenina heritaona ny ataotsely aty amin'ny mpanohatra hoe ndao ikondo ny resaka tamin'ny taty sy ny tarisy ny tatsia afa nenina anjarany amin'izay mampiseho hery ampilaminana. Ho an'ity antoko ity dia nanamafy fa tsy misy ilana niseny izany intsony hikarakara ny fifidianana. Niseny sy ny HCC no niteraka olana tamin'ny fifidianana farany teo izay azantoka tanteraka fa mandray baiko politika avy amin'ny olona izay manendry azy sy nametraka azy ireo teo.
fanjoro ary sambola ivonina anatratra ny tanjona dia ny amoana ny mpiray tandrazana ao anatin'izao fitantanana tsy mahomby izao no rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM raha ny tafanataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Tsy emitra na eo aza ny Ramatahora sy ny sakatsakana atao azy ireo miantso ny sy ny fikaonandoam-pirenena iarahany erivenina rehetra ihany koa moa ny RMDM. Andomeratina Tokra Marla. Taona ny fijoroana sy fahasahina ho an'ny RMDM ny taona 2024. Tratran-tanjona nateo azy ny Ramatahora sy fanenjana maro natao azy ireo. Na izany aza mbola misy tsy tanteraka na ny fangatana nataony maro dia ny ampitsarana ny fahampitehan'ny firenena ankehitriny. Tsy tompon'antoka ary tsy manaiky ny fiara-mitantana n'izao fitondran'izao mihitsy ny rodoben'ny mpanohitra raha no mahafisin'izy ireo. Tapitra amin'ny 2024 ny fitoam-piasan'ny fitondrana. Mila tao mazava ny fitsipy-dalao momba ny fanomanana sy fiatrehana ny fifidianana. Amp'izay tsy azo eritreretina intsony mbola hitohizany fitantanana. Fa izahay dia tsy hiara hitantana aminareo ary ianareo koa tokony heritreritra fa tapitra ny fepotona fiasanareo. Raha iroso amin'ny fifidianana isika, fifidianana tahaka ny ahoana no tokony atao eto. Isoranareo SADC, vondrona Europiana, Afrikana, izay mieritreritra ny hanaovana fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra eto amin'ity firenena ity. Fa tsy misy olo koa mieritreritra hoe ho alavaina ny fepotona iasan'reto mpitondra reto satria matoky ianina zany ny CENI, matolika ianina ny fomba fiasan'ny CENI, dikan'izay zany mbola amboarina zany io. Ianareo hanova lalam-panorenana, na ianareo hanova fitantanana tahaka ny ahoana, na ianareo hanova gouvernemanta, na ianareo hanova parlementaire, na ianareo hanova gouverneur, ambaranay tapitra ny fepotona anareo, tapitra amin'ny 2023 ka aza mieritreritra ny anitatra an'izany fepotona zany fa mety hanahirana antsika eto amin'ny tanindrazantsika izany rehetrarehetra zany. Hita sy tsapa tamin'ity taona ity fa manjaka ny mizana tsindrin'ila amin'ny fampiaran-dalàna. Samborina sy gadrany ireo mahasamiteny sy mijoro amin'ny fahamarinana raha omena vana sy indraindraina kosa ireo mpamodika sy fanitro be ny firenena. Ka mba tsy isin'ny lonilony amin'ny fiarahana dia mangataka izahay, miantso izahay ny amoahana an'ireo mpanao politika sy mitovy hevitra ampitondra fanjakan'ireo gadra avoahy. Fa gadrao kosa azy rehetra hita fananao tantely afadrakotra ny harem-pirenena. Aza vela iriaria, aza vela irenirena, aza vela andeha ho hitan'olona etseroa ka mbo ho be vava eny amin'ny ainao manjery ireo rehetra izay nanao tantely afadrakotra ty firenena ity, sambory reny ho hitapoko hitam-pirenena. Miantso ny arivelona rehetra eto amin'ny firenena ny RMDM iroso amin'ny fikoanandoam-pirenena. Izy ny fepetra raisiny raha misy mini miziriziry amin'ny heviny tsy iroso amin'izany. Fihetsika hitarafana tsy fitiavan-tandrazana ka anapotika indray ny firenena. Mba tsy hisiny zany rehetrarehetra zany miangavy izahay raisonareo an-tanana ny fikarakarana sy ny fanomanana an'izany fikaonandoam-pirenena izany mba handraisan'ny rehetra anjara satria ianareo ny ray aman-dreny ekeny rehetra. Miantso ny fiarahamon'ny pirenena, ny mpanao politika, ny syndika ary ny olon-tsotra na ianareo mpanao gazety ifanome tanana amin'izany concertation izany isika hitadiavam-bahaolana ho an'ny tanindrazana iombonana. Raha sanaty misy manao be marena, raha sanaty misy manao tsinitsiny, miantso ny heri-po izay ataony mpiray tanindrazana dia handray fanapaha-kevitra politika ny RMDM raha ohatra ka tsy tanteraka daholo izany rehetra izany. Nandiso ny vaovao miery sy miparitaka amin'izao fotoana milaza ny fisian'ny fifanarahana manokana teo amin'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampiana ny mpikambana ao amin'ny HVM androany. Tsy misy fifanarahana manokana eo amin'izy ireo fa fifampiresahana foana no misy. Ny fifampiresahana tompoko dia misy ary miresaka foana ireo olon-dehibe izay mpitarika anankiroa ireo, fa ny fifanarahana kosa ary amafisinay tsy misy an'izany fifanarahana izany. Io teny io sy ireo zavatra rehetra navoaka ireo dia fomba fiadin'ny kanosy
ka teneninay ianareo kanosa rehetra zay mahatsiaro sady mahita amin'izao fotoan'izao fa matahotra tokoa ny fiarahan'ny fanoerana dia manao an'ireny resaka ireny ary ny zavatra rehetrarehetra atao anatin'ny RMDM dia fifampiresahana daholo ary tanjona iray no irahana eto amin'izao fotoan'izao ny tanjona dia zao aty amin'ny mpanohatra ny ao aoriana tsy fantatra izany fa kosa ny tanjona aloha dia tsy manaiky amin'izao fitondrana izao. Fanambogoavana napetraka ny RMDM ny afaka ny malagasy anatin'ny zokany tsy fahaiza mitantana tsy sorona anatsikafina sy tsikerany tsy fahombiazana araka ny foto-kevitra ny jorony dia ny amahana ny olom-bahoaka tsy fanoerana bonitolo sy fitetiavan-tseza araka izay lazainy maro anefa raha ny fanazavana miparitaka amin'ny faritra 320 misy eto Madagasikara ny RMDM tanjona ny anapary anjany amin'ireo distrika 7-10. Afa politika ny fitaka anoenan'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fitondrana izao hoy nambarany solombavambahoaka avy amin'ny atokotika Madagasikara androany ankoatra ny resaka miami ny flyover ny teleferika nampanantenaina manko dia laza indray ny mpitondra fa tsy nampanantena bus misa arivo izay voalazan'izy ireo tamin'ny volana jolay fa efa nafarana ka ho tonga mialoha amin'ity farantaona 2024 ity. Germain Menjanare sy Manora Andriamanala. Fitaka, lainga, izany no fomba hitantanany filoham-pirenena ankehitriny ny fiainam-pirenena. Raha tokany laza izy ireo fa anafatra bus miisa arivo ny fanjakana, izay nambara fa ho avy mialoha n'ity farantaona ity. Dia nanambara ny taleny serasera eo anivony fiadidina repoblika indray ankehitriny. Fa tsy fampanantenana avy amin'io no tsy fampanantenana avy amin'ny filoham-pirenena. Tsy mahagaga izany hoy ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy. Tahaka ilay miami ihany io. Rehefa tsy tanteraka araka ny tokony izy dia miala olana amin'ny vahoaka. Nampanantenana teto nanatanterahana ny teleferika, nampanantenana teto ny anatanterahana flyover eto faritra Tsimondrano, nampanantenana teto ny anatanterahana ireo foto-drafitrasa toy ny lalana sy ny sisa rehetra ary anisan'ny nambary zay tao anatin'ny fotoana fozay no hoe ahatongavan'ireo bus marobe anarivony ho tonga eto Madagasikara mialohan'ny farantaona. Tena miaina ao anatin'ny politika lainga ve zany ity fitondrana ity satria toa endrika fandaingana mihitsy amin'ny vahoaka malagasy ny fihetsika izay sy fiteny izay miseho amin'izao fotoan'izao manoloana n'ireo fampanantenana marobe tsy tanterahana akory ary ny vahoaka amin'izao dia efa mametraka an'izay hoe ity fitondrana ity dia tsy misy zavatra azo tenaina amin'ny intsony fa efa miaina ao anatin'ny korotana ihany koa moa zany eo anivon'ny fitondrana amin'izao fotoan'izao ny any an-tapany hitantsika ny vaovao amin'izao fotoan'izao fa raha ny ainga ireny teny anivon'ny antenimieram-pirenena ireny dia misy antony solombavambahoaka matoa tapa-kevitra ny anatsahatra an'izany hoe fitantanana ataon'ny gouvernement zany amin'izao fotoan'izao ihany koa dia sesilany ireo fampanantenana pokaty asehoan'ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoan'izao. Nandritra ny famaranana ofisialy ny fivoriany antenimieram-pirenena dia nilaza ny filohany ity androm-panjakana ity fa mila fitoniana ny firenena sy ny vahoaka malagasy indrindra fa ankatoko ny fety isika izao ekeny teny io raha toka tena miasa ho an'ny vahoaka izao fitondrana izao hoy kosa ny solombavambahoaka fetra raha lambozafim-bololona. Ny mpianatra na ny mpiasa rehefa miasa mafy nandritry ny taona nandritry ny apaha-potaona dia rariny loatra raha mandeha miala sasatra. Mpianatra io ny olona niasa no miala sasatra fa tsy ny olona tsy nanao ninina. Faharoa resaka trevy politika aloha dia mbola tsy mitombona ihany koa satria ny andrareo dia tsy resaka hoe fitoniana tsotra ny tadiavina fa amma hoe tsy nahavitany an'izay asa sy andraikitra napetraka tamin'izay ary mba hoe tsy tenena ny vahoaka sy tsy tenena ny mpanohatra tsy hitondrano ny mpanohatra tsikera dia ararotiny izay le hoe fomba fanao ny manao trevy amin'ny vanim-potoana tahaka izao. Ka izahay raha mahita na ao anatina fotoana fohy na ao anatin'ny herinandro na anatin'ny tapabolana na anatin'ny fety rehefa misy ny zavatra tsy mety dia tsy maintsy ampahafantarina ny vahoaka ary tsy maintsy hitondrana itsikera. Izany hoe tsy mitombona lay fangatahana na hoe fitakiana satria araka ny teniko teo ilay mpitondra mihitsy no tsy niasa na niasa fa tsy nahitambokany. Ny vahoaka sy ny fahantrany vahoaka ve misy trevy
misy fitoniana ve ny fahasairanam-bahoaka manona ny tsy fandriam-pahalemana misy fitoniana ve akaiky ny fifidianana ifarana ihany koa ny taony fotoana tokony anaovan'ny malagasy tombana ny mpitondra izao niaina tamin'ny fahamarinana ve ny mpitondra na tanteraka ny asany ho fampandrosoana any Madagasikara sy ny mponina ao aminy ve ny governemanta sy ny mpanome baiko azy ireo ary nitondra soa teo amin'ny fiainam-bahoaka ve ny asany tanterany ireto mpitondra ireto tao anatin'izay efa taona izay ny valin'ireo no azahoa ny malagasy mandinika ny hoaviny ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity Afabe loatra ny fitaka ataon'ny mpitondra fanjakana ho an'ny malagasy ny aina atao anatin'ny nofo sy revo lava ny malagasy satria amin'izay nandraisany Andry Rajoelina ny fahefana tsy tanteraka izay lazainy na lavina tsotra izao fa tsy nampanantena zavatra ho ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay androany tsy azo etreretina mihitsy ny atafavoaka intsony izao fitondrana izao ho ireo olon-tsotra sendra ny Ando Mialatina sy Toky Ramarola. Angadin'ity fitondrana ity ny mampanantena tsy misy sy zavatra tsy ho tanteraka ho an'ny malagasy. Marobe ireo fampanantenana natao izay verina sy nona marina fa tsy ho tanteraka. Toy ny telefirika tsy hita izay toyny ny fanafarana fiara be mpitatitra arivo mialohan'ny farantaona tsy misy resaka nolazaina mihitsy aza fa tsy niteny izany mpitondra. Na misy izany na tsy misy sarotra ny nona ny fahatanterahany ho ny olom-pirenena sady tsy lara mampamehana ho an'ny malagasy ihany koa. Ny fahantrana sy ny fahasahiranana menjady amin'ny rehetra amin'izao fotoana izao no mila sy na fieverana. Fomba fitondran'le fitondram-panjakana amin'ny zavatra tiany atao rehetrarehetra dia tsy tokony ohatran'izao ny zavatra hoe ena ny vahoaka aloha zay vao manao an'izany rehetrarehetra izany izy. Hitanao le vahoaka zany eo amin'le bisy le concurrence zany efa marobe nefa vao maika olana amin'ireo bisy marobe ireo le izy raha vao misy zay na fitondram-panjakana raha mpitondra farantaona hoe tsy misy zany impossible le atongavan'le bisy tonga farantaona satria zao izy izy na ny lanonam-pianakaviana sy ny lanonan'ny warawerareo ireo izy tena grave be zay ataovy an-tena tsara andro tsy fety izy lanonana lava maika fa fety fa raha izany aloha efa tsy mety eto amintsika intsony zany bus zany ny eto rehefa betsaka ny embouteillage tahaka n'inona vao maika hiampy an'izany aiza ntsony na lalana reto efa tsy ampy amin'ny fiara sy ny anina mivizivizy eto tsy lahara-pahamehana mihitsy le izy sady efa betsaka koa ny fampanantenan'ny fanjakana fa ohatrany tsisy tanteraka arako za aloha fa tsisy tanteraka mihitsy efa eno zay embolana zay sa eritaona zay amin'ny akapobeany aloha raha ny lalana eto amintsika ny momba ny bisy tokony hoe tena lalana tsara aloha zany ny tokony andehanana zany kanefa raha lalana eto amintsika mety mbola tsy mendrika an'izany bisy zany aloha raha ny fahitako anazy manokana. Tamba teo amin'ny tantaram-pirenena ary tsy mbola nisy fitondrana nanao kilalao ny fitantanana ny firenena tahaka ny misy ankehitriny. Miaina anaty lofo sy langa sisan'ny malagasy izay fatrotraky ny adi-piainana na inina badona mihitsy tsy afaka hikofoka sy hiteny intsony. Ny raharam-pirenena tsy mandeha amin'ny laoniny ny fampanantenana amin'ny rarakopana kanefa tsy misy fanatanterahana akory na zara fahavita. Manapirofo ny zava-misy fa tsy niomana hitondra firenena mihitsy izao fitondrana izao ary tsy manana fahalalana sy traikefa ampy hitantanan'izany. Fa tsy magaga raha toy izao ny manjon'ny vahoaka malagasy ho kosa nambarany ireo mpiatsehatra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany satria tsy miova amin'ny fomba ratsiny ny mpitondra amin'ny fidetahana maro samihafa ilainy sokomorony siketaina fa ampindamitsika vola ity efa lasa lavitra mihoatra antsika ho iatrandry ireo mpiatsehatra atao anatin'ny fandarana tamin'ity androany ity ny antsiprian'izay avetrany eo mirindra tsara ny andry Rakoto Malala. Songona ny komoro lavo dia lavitra i Madagasikara amin'ny lafiny maro samihafa ho ny fandarana miara-manonja. Iny fionana tamin'ny filoha Amerikana Joe Biden tany New York iny no nahitana taratra izany rehetra izany. Raha atao maso indray mijery matsy ny fomba fandraisana ny filoha malagasy sy ny filoha komoriana dia hita fa mangatanteraka ny lanitra eo amin'ny Komoro sy Etazonia. Dia io le Komoro kely natao tsinotsinona io fisongadinana. Zaho tena lara indraindray mihino mihitsy ny député Alain Ratsimanjava mety hanao mondial mihitsy ty Komoro ty. Raha sokafana io lasa ho sivy solotena afrikana satria 10 izy anaty mondial. Teo moa zany Tunisie, Maroc, Ghana
Senegal, Cameroun. De raha iampievatra zany ty tsy ahita an'izany barea zany ianao a. Sarotra ny eritreretana an'izany a, tsy fahakiviana ny resako amin'izany. Keto araka anao SOI arako tsy manam-bola an'izany le fanjakana. Ozy le ministra tsy nilavitra atsika, tsy ao anatina resaka compétition zany tsy san zany ohatry. Fa inona natao hoe préparation? Tsy hainkoriny le tena hoe lalanoson'ny tanora. Tsy hainy le resaka SOI. Mitady mamorona maty samikala ary atao maika fa misy amin'ny endriny sehatra resam-pirenena. Ary atao anatin'le pépinière 14-17 ans ianao no miainga raha tena molavola ianao elita. Mpanao fanatanjahantena tena anisan'ny topy. Any ianao no miainga, matoa natao zany COJI, matoa natao SOI, matoa natao Confeses. De tsy raha le fanjakana. Nefa amin'ny communication conseil des ministres député LR tsy matsapa de misy hoe handray anjara ny SOI le Madagasikara. Fa inona zany e? De ianao miteny tsy lahara-pahamehanao atsika zany. Nefa ianao amolavola pépinière. Pépinière nge vao tonga tena azo lehibe midoroboka e. De anao jeu des îles ianao, oetsiny ery Tanamasoandro. Le boriborika Tanamasoandro tsy hitanao kory ny hatramin'izao, aiza le terrain zay tena hoe tokony andraisana azy. De zarazarainao le izy. Mazangato masina Antananarivo tsy fantatro, toliara moa tsy ao anatiny. Zany le fomba fataonareo eto. De ny olona mivoatra mandray anjara amin'kanina. Tsara aloha fandraisana anjara voalohany. De avy eo ibrigué an'izany Union Africaine janatra tena ino moa zany nosy kely ane le Comore e. Fa mahavita mandresy lahatra an'izao firenena afrikana zao ary tonga eo akaikin'ny Amerikanina goavambe. Taiza ianao nahita an'izany Mohamed Jawar, filoham-pirenena Comoriana taloha zany. Nanana influence politique ngezabe teo akaikin'ny Amerikanina raha tsy tam'izao filoha Azali zao. De takona le Madagasikara. De tsy mampieritreritra ve zany hoe narenge zavatra mine de rien. Ohatrinona zao vola lany nentina tany Amerika tany. Misy délégation na tsisy fampidira mihitsiny fa nentina tsangatsangana. De omena PRDM rehefa aveo nandaniam-bola. Oh, ratso ny sakafo e, mangatsika hony tany e. Tsy mbola nisy nahavita ny vitan'ny Filomarika Ravalomanana ny mpitondra ankehitriny amin'ny fiara-miasa amin'ny anivelany o Europeatsehatra. Fisiko zay le hoe fiara-miasa ny firenena malagasy sy ny firenena Amerikanina zay. Na tsarotsika fa tamin'ny andro ny tantanany Filomarika Ravalomanana de tena mafy zany fifandraisan'ny Amerikanina sy Madagasikara zany amin'ny lafin'ny famatsim-bola, amin'ny lafin'ny fiara-miasa isan-karazany. Hitatsika fa nisy reny ny atao hoe fandraisany zareo Amerikanina tanana ny sehatra ny fanabeazana ihany koa teto Madagasikara, nahitana an'ireny famatsim-bola maro samihafa reny mahakasika ny hoe ny cantine scolaire, teo ihany koa ny fananganana foto-drafitrasa amin'ny fanandrify amin'izay, ny fijerevana amin'ny aloha na ny fitsinjovana maromaro kokoa ny mba tsy hisiny zany resaka tsy fanjari-tsakafo zany eto Madagasikara. Tamin'ny fiara-miasa tamin'ny Amerikanina nahitana an'ireny famatsim-bola ny atrehana ny hoe fambolena pemba tany atsiny tamin'izany fotoana zany. Nahafahana zany ny tsinjo mialohan'ny fotoana zany hoe ahitany any amin'ireny faritra ireny mba hahafahan'ilay vahoaka misitraka amin'ny lafiny ara-tsakafo. Maro ny tosika azotsika tamin'izany firenendehibe zany. Ankehitriny nefa dia miamaivana zany ary atao hoe tena ila ho tapaka mihitsy zany fiara-miasa zany noho ny endrika tsy fahaizana mandresy lahatra amin'ny lafin'ny diplomasia andreo firenena matanjaka reo zany. Ny fandarana miara-manonja moa dia arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivira sy sasany eto amin'ny MBS ary ny Radio Mata. Vavaon'ny fahasalamana kosa indray dia ny fanesy tato anaty
tatoato ary dia nabaribariny olona ny fitadiavam-bola misy eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana. Mitaraina ireo manana marary teo amin'ny hôpitaly Ashera fa andoavam-bola avokoa izay rehetra atao ary tsy fantatra mialoha ny tokony sarany fitsaboana raha tsy vita izany. Voatery mitrosa mitalo fanampiana amin'ny hafa na ihany koa tsy mitsabo rehefa tsy ampy ny fahefa-manao. Fanadidina nataon'ny Ravirazavamanina sy Toky Ramarola. Ny fahasalamana no voalohany-karena vitsy anefa no afaka misitraka izany zo hotsaboana izany amin'izao na itao ndrenivohitra fotsiny aza. Natao an'ireo tsy ampy fahafana ny hôpitaly Mpanjakana ary any Amavanana ny Arabola. Tsy mitana ny teny nomeny anefa ny fitondram-panjakana raha nilaza fa maimai-poana neny amin'ny hôpitaly Mpanjakana. Ny anivon'ny hôpitaly indray manjaka ny kabraraka sy ny kolikoly atao amin'ny madinika. Tena maty mihitsy raha tsy manam-bola fa tsisy hôpitaly Mpanjakana fa tena raha tsisy vola ny marary zany amin'izao dia maty. Bisikileta raha miditra eo akana vola. Ny Anjambe le vola miala mandavam-bola daholo tsy mba misy na antitra be ara dia mandoha vola nefa mba hoe be antitra tokony tsy andoha vola. Tena enjana aloha ilay manana tsy salama. Nenay zao tsy salama mihitsy loetina io. Tena sahirana be zay. Vola mbola voanao radio zay io dia mbola tsy fantatra zay vola hotakiny eo. Tokony andraikitra ny Fanjakana fa tsy tokony hipetraka fotsiny azao ny Fanjakana fa mijaly ny vahoaka, mijaly zanak'olombelona. Jery ihany izy fa tsy haina dia iny loatra mahatonga zao na dia iny. Tena sahirana ny malagasy nefa tokony tsy ataon'ny dokotera zany ndrara vidiana tsy mahatsapa fahasarana ny malagasy. Zao zay moa mbola vao isamba ny tatan'ny hôpitaly dia zao lasa natao radio any tsy haina ahoana na ahoana. Tsy fantatra mihitsy ve ny vola hoe? Mbola tsy fantatra mahitsy. Vola tsy maintsy afaka tafiditra hôpitaly ianao raha tsy ampelantanana ny vola. Efa tsy maintsy mba fanamonana vola ianao entina miady amin'ny arety satria aretina ny entinao miditra amin'ny hôpitaly. Dia tsy maintsy vonenina aloha ny vola vao tafiditra tsy maintsy vitany hoe hitsabo fahasalamana tadiavina. Anisan'ny sampan-draharaha mampametra-panontaniana ny maro ihany koa ny fanomezan-dray eo anivon'ny hôpitaly Ashera. Mandina 20 fatra isan'andro eo na 5 litatra ny rano ilaina amin'ny hôpitaly. Olona 100 eo no manome izany isan'andro ary pilatsaka ny sitrapony 17 isan-jato raha tsy lazain'ireo orinasa na fikambanana manao izany isan-taona. Mbola maro anefa ireo marary no sahirana raha misy tsy fahampiana rà noho izany vidiny lafo izany. Raha tsy manam-bola kosa tsy maintsy mitady olona hanome rà ho solo ilainalainy marary. Nazavako aty dia tady rà tady olona hoe akana rà. Dia mbola tsy nahita olona zay atsavoa olona roa zao ny hitanay. Zay mbola posy enina ny tadiavinay amin'izao. Ohatrany hoe tsy mahameo fa mandeha vory zany hoe ohatrany hoe 3 alina ny posy ray. Nefa zay tsy mahita mihitsy na ilay vola roa tsisa fa firy vola vadiny entana amin'ny hôpitaly. Dia tsy hitanay zay atao fa mangataka zany amin'ireo mpitondram-panjakana hoe ahoana mba fomba anaovana zay raha zay. Raha tokony izy ka aloha tokony tsy aloha izy raha ny tena marina manjaly be le vehivavy be da be le mpiterako amin'ny hôpitaly eo mitady raha daholo zay mandeha raha mandeha zay mandeha raha. Mahakasika ny sary niparitaka tao amin'ny tambazotra tserasera izay mampiseho fanavakavahana tamina marary tsy manam-bola nojerim-potsiny sy fiara tsy mataho-dalana nitondra marary ny fandrombona mpitsabo. Tsy nanaiky ny resaka ny teo anivon'ny hôpitaly Ashera mahakasika ny siva natao ireo marary afaka omena fitsaboana sy tsy afaka misitraka izany zony izany. Ary irariratra ny mpanao gazety ary vezivezy mitety birao samihafa. Vaovao ny fitaterana dia mitombo ireo taxi bureau sy mivoaka sy miditra Antananarivo amin'izao akatoko ny fety izao. Misy ny lamina andrindrana ny fifamoivoizana isoroana loza sy ny fahavolavrandriny dia mitaky fiara-mientana ny tompon'andraikitra isan'Ambatonga ny mpamily sy ny mpandeha araka izany. Andamiaratiana sy Toky Ramarola. Inandro tsy gadona ny fetin'ny krismasy 12 andro tsy akitongavany farantaona sy ny taom-baovao. Somebiseby ny rehetra sa manao izay ho afany amin'ny fiatrian'izany. Amin'izao fotoana izao maro ireo fianakaviana no mamonjy toerana ny aviany sy miala sasatra miala ny toerany. Betsaka ary mitombo araka izany ireo fiara miditra sy mivoaka ny renivohitra. Ho anetsy mitombo fiantsorana garamakian-dotam-penaka na natombo kely izany raha nantontanisa ny farany herinandro teo. Tsy misy fiovana sy vinavina momba ny fampiakarana sarandalana hatramin'izao hoy ny tompon'andraikitra. Misy ihany koa ny lamina andrindrana ny dia. Satria raha ohatra ka hoe teo amin'ny 130 véhicules par jour ny makany faritra dia amin'izao fotoana izao izy 157 zany mbola tsy tena hita zany le fiakarany
fa nisy any le fiakarana zany aloha. Ny voalohany aloha dia mifanomanana ny fiara ireo coopérative rehetra zany anomana ny fiara satria isataona tsy maintsy misy foana zany hoe akaiky ny fety zao dia hobetsaka ny mpandeha ka tsy maintsy homanina ny fiara zany mba ho tomombana tsara. Eo ihany koa ny resaka mpamily sy ny sisa entanina mba ho amin'izay hoe fiomanana izay mba tsy siny hoe fiverenana aingana loatra na hoe dona miverina. Eny amin'ny caisse unique dia zay saran-dalana voasoratra ao ihany no alohantsika tsy misy aloha zany hatreto ny hoe mety ho fisondrotana na mety ho fanarotana anatin'izay raha ohatra ka eny amin'ny caisse unique isika manefa ny saran-dalana. Fotoana mampirongatra ny lozam-pifamoivoizana ihany koa izao fotoana izao. Maro mantsy ireo fiara mifamezivezy eny amin'ny lalana ka mety hiteraka ny loza. Mirejerena vahaolana maika ihany koa lalan-dratsy sy ireo takela-pamantarana izay tena miasa sy ilain'ny mpitatitra. Zay aloha zany efa miezaka mitandrina an'izay daholo ny chauffeur rehetrarehetra. Matoa fa chauffeur anankiroa no mandeha dia efa mahatsapa tena izy hoe miala rehefa reraka rehefa matory. Voalohany ny panneau ny fanoron-dalana efa tapitapitra simba daholo, marquage au sol, ny panneau système balise, ny panneau rey zany efa tokony van'ny fanjakana tokony avoazina daholo zany. Dia fahasimban'ny lalana aloha tena zay voalohany fahasimban'ny lalana sy lalana feno lavaka be dia be. Raha ohatran'izay mampiasa iren'ny sisa aloha zao zay tsy ampy torimaso zay chauffeur anankiroa efa reraka indray matory indray mifamadibady koatr'izany ary zay raha ohatran'izay iren'ny sisa aloha tena marina tsy sisa mandeha mafy zany zay fa manana ny aliranay zay dia nefa le zao fotoana varatra zao indray zao koa avy ny orana dia malama ny lalana dia zay efa mitandrina zany eny daholo anie zany rehetrarehetra zany fa zay oa teneniko foana matetika zany izay mitandrina mandeha momblamina le tôbila le vahiny amin'ny lalana no mandeha mafy zany anaty lalana dia mifanena tamiko rosy zany satria zay mahafantatra hoe raha miditra tournazy dia tsy misy lavaka misy azy dia tsy misy an'izao. Tora aloha zany sarotra miteny fa arakaraky ny olona ny entretien tsy maintsy atao foana aloha mandeha kojakoja plaquette manolo plaquette de frein ny pneu ny hotera netana lanjalanjana daholo rosy zany. Asoroana ny loza mitaky ny fiara-mientany rehetra nefa no afana miady amin'izany. Ny tompona raikitra voalohany aloha dia ny mpamily ary anisany hoe mety mahatonga ny loza dia eo ny resaka familiana fa eo ihany koa ny resaka lalana. Eo ihany koa ny maro loatra le mifamezivezy amin'ny lalana amin'izao akaiky fety zao dia zay tsy maintsy hoe hitandremana ao anatin'izay. Eo koa ny mety hoe toetrandro ny orana sy ny sisa dia mety mahatonga an'izay loza zay fa ny tena tompona raikitra voalohany aloha dia ny mpamily dia mba hoe tokony tomombana tsara ny fiara vao mandeha. Ny hoe fitsiriana iny zany ny fiara rehetra dia miankina miainga avy any amin'ny tompony sy ny coopérative fa na izany naty zany raha dia misy ny azo lazaina hoe visite technique irana amin'ny DGSR manao fitsiriana atao amin'ny tompo-piantsonana. Ny herinandro lasa teo fotsiny tsy latsaky ny efatra ireo taxi brositra adoza teny amin'ny lalam-pireneny. Misy ireo namono eny ary naratrana mpandeha maro ihany koa. Raha natotanesana ataon'ny foibe fitsarana fiarakodia DGSR Etsalaroby nahatratra 520 ireo olona maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana manerana ny nosy tamin'ny ity taona 2024 ity. Manodidina ny 720 ireo naratra. Laha tokana ny aina mila mitandrina ny rehetra ary mila mahasamby-teny sy manisy ihany koa raha misy tranga hita fa tsy mety ka mety hiteratoza ho an'ny tena sy ny hafa ka mba tena hipetraka ny hoe fety erin-doza. Lafo mavaon'ny fanatanjahantena kosa indray dia samy naneho ny heviny mahakasika ny lalao famaranana ny mondial tany Qatar ao Omaly ireo petit baolina kitra sendra ny mpanao gazetinay ny adiny lalao ary azo hitarafana tsara ny endriky ny baolina kitra avolenta ary ho fianarana ho an'ireo maniry ny ho tonga lavitra amin'izany. Io mana amin'ny lalao tranina i Madagasikara amin'izao fotoana izao misy ireo resaka mila renina miainga amin'ny fazotony mpilalao rehetra nefa izany ravitra zafimahenina tahirinena. Nisaraka tamin'ny isa telo ohatra ny lalao ara-pirahalahinana natao sabotsy teo izay niona ny Barea sy ny Mpigla Ravinahitra tsy Réunion tafiditra ao anatin'ny fiomanana ny CHAN izay ataon'ny volana janoary ho avy izany any Algérie. Hita ho betsaka sady nesoka tokony harenina dian'izao indrindra ny fanomanana ireo hiatrika ny lalao izay tsy ampy famivondronana. Ny olana ho antsika eto Madagasikara raha amin'ny ankapobeny dia resaka championnat foana satria tsika zao vao tsy misy afatry 4 journée ny championnat tsika ny olona
efa mandeha ataontsika mety efa any amin'ny 10-12 amin'ny journée any zay zavatra zay dia efa lesoka be ny manjary tsy ao anatiny tsara le bandy zany hita hoe mbola mavesatra tsy ampy lalao mila jerevana zay zavatra zay ho an'ny hoavy rehetra ho an'ny baolina kitra eto Madagasikara zay fanatsaraina ny championnat zay efa tsara ny eo fa mbola mila tsaraina lavitra no io mba ahafahan'ilay mpilalao tena hoe rôde tsara zany hiatrika championnat moa zany fa hiatrika na fifaninana ny iraisam-pirenena satria hafa foana ho zany mpilalao anaty championnat zany no miatrika lalao iraisam-pirenena. Makasika lalao mamy kosa hita fa efa avolenta ny fomba filalaovana baolina kitra ny ivelany ary mbola lavitra izany i Madagasikara samy mendrika ny androbaka ny amboara na i Argentine na i Frantsa. Somary tsahirana zany ny mpanazatra eto nefa tsy manana fotoana fa tsy tirinandro ity izy amoahany an'ilay listra 13 andeha hiatrika an'izay tranona ny Algérie manomboka amin'ny volana janoary zay. Ny chance mety isan'ny Madagasikara aloha raha ny zavatra misy aloha azo eritreretina manatsara sy ny mampiady an'ireny bandy kely ireny eo amin'ny famonom-baolina sy ny misy an'ilay hoe transition B+ zay moa filaza amin'ny mpanazatra anazy ireny mila hatsaraina daholo ireny zavatra fa ny zavatra tena ilayntsika fotsiny dia mila mpilalao vonona sy mahasatsika hiatrika an'izany saniny zany ny adversaire-ntsika raha teo tsy azo atao hoe mafy be nefa tsy azo atao ihany koa hoe maivana koa satria raha mieritreritra an'izany Ghana zany tsika mafy zany nefa azo resena mieritreritra an'izany Soudan zany tsika mafy zany azo resena ny Marocain zay karazany ohatran'ny sous-estimé ihany ve sanatria amin'ny mandahatra ekipa espoir miatrika saniny io fotoana koa zany zao ahafahan'ny malagasy manararaotra. Fa tsy mifarana treo akory ny resaka fitsipapetokisana nataon'ireo solombavambahoaka tena nivon'ny anteny meram-pirenena samy andro izay valiteny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny mpanara-bavao amin'izao fotoana izao. Ho an'ny solombavambahoaka tiako Madagasikara Totso Andriamampandro izao dia mazava fa anisany olona tena mampahory vahoaka ankoatra ny filoham-pirenena ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Ramatoa Lalatiana Rakotona Zavy Andria Tongarivo ny antsipria izay avetrany ary eo amindrindra tsary ny tahirinena raha narinirina. Raha misy mpikambana eo anivon'ny gouvernement tanazotsikera mivaivay avy amin'ny olom-pirenena sy ny olom-boafidy dia ministry ny serasera Lalatiana Rakotona Zavy Andria Tongarivo. Antony maro mahatonga izany raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny fitsabana andraikitra sy ny taimbava isak'izay miteny ary ny fanaparam-pahefana amin'ny endriny maro samihafa. Ho an'ny solombavambahoaka Tim Totso Andriamampandry dia tsy ny vahoaka ihany no tofoka sy leo ny fomba fiasany ity ministry ny serasera ity fa hatramin'ireo solombavambahoaka ihany koa. Zavatra ataon'ity ministera ny communication ty zay manenjika loatra ny olom-boafidy manao tsinitsina loatra ny vahoaka dia tokony tonga asany izy tamin'ireny fihetsika zay nataon'ny solombavambahoaka ary anisany nanaovana solombavambahoaka le fitsipapitokisana nge ity ministera ity akoatra ny premier ministre zany sy membre ny gouvernement zay tsy mahavita azy tsy mijery lara-pamena ho an'ny vahoaka ka reny zany dia anatra ho an'ity ministera ty sy ny ministera hafa rehefa fihetsika nataon'ny solombavambahoaka reny misy ministre reny misy député reny ny freedom fa na le député any ary tsy hita zay nalehany tsy niaro azy reny zany dia mahatonga sainy reny ary ty hoa mihodikodina ny tany ny toerana mandalo fa dia io zay ao an-damosiny vahoaka ihany no tavavoaka raha tsy adiny vahoaka mandrakizay ny tsara sy ny tsy mety nataonao teto amin'ity fireneny ity amin'izao fotoana izao zany izao dia tsy misy izao tsy misy vola-tsony ny fitondrana amin'izao jerenge grevy aro ny karamampiasa ny karamandreo androm-panjakanireo ny enda amin'ity tsisy mandeha amin'izay lohan'ny tsony izao tsisy tsony tena hoe fahita tanteraka zao ny fitondrana amin'izao tsy zava-banina itsony ka io zany mbola anetarana ny mpitondra ainy amin'izao fotoana izao ilaina ny concertation nationale ilaina ny fiadikevitra fa tsy vitanareo tsony ny mitondra ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao fa tena mahantra ny vahoaka nandritra lala famaranana ny amboara Adomby coupe de Noël ho Malalady moa no nilazany ity solombavambahoaka ity izany. Tetsy amin'ny kianja ny Todsoa nosy be izay vola no nanantanterahana izay lalao famaranana izay ka omby matavy 2 ondry matavy 10 no loka no zaraina ary nahasarika olona maro no nanatrika ity lalao ity.
Amaranantsika ny fotoana ny fampalalamba vao amin'ity alina ity dia mpitandro filaminana tsy latsaky ny sivy no maty omaly alahady noho ny fipohana ny seho atao amin'ny fiaran'izy ireo tao akaiky ny tanàna ny Kirkuk ao avaratry Irak naiky ny fanjakana islamika fa izy ireo nanao izany fanafiana izany. Tsesy kameray tahirinena. Ity ny fanafiana namon'olona be indrindra tao Irak tao anatin'ny volana maromaro izay. Polisy tsy latsaky ny sivy no indray namony ainy omaly. Nisy bomba nipoka ka nahavon'ny fiara nitondra ireo mpitandro ny filaminana ireo. Fiara izay mariana fa blindé. Tao aorian'ny fipoahana, mbola nanafika niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana ihany koa ny mpampiororo. Niaiky avy hatrany ny vondrona jihadista fanjakana islamika na ny EI fa izy ireo nanao ny fanafiana. Ny arivo no namoaka fanambarana ity farany. Ity fanafiana ity izay mbola maneho ny fahasahinana ny jihadista. Manodidina ny 4,000 hatramin'ny iray alina izao ny miaramilany mbola miasa ao Irak sy Syria. Na dia teo aza ny filazana fa resy ara-tafika ny vondrona jihadista ny taona 724 dia mbola mitoetra ny antoerana amina tanàna maromaro ny vondrona. Mbola manao fanafiana ihany koa, indrindra fanafiana ny mpitandro ny filaminana. Manodidina $520 tapitrisa eo izao ny tahirim-bola ny vondrona jihadista ao Irak. Anisan'ny tena miantoka amin'ny fidiram-bolan'izy ireo ny fakanankeriny, fa misy ihany koa ny fanomezana. Mialohan'ny isaratsika dia tsara mampafantatra anao fa ny fandarana Global News raha ny fandarana ahona marina ary ny fandarana dinika izay no arahinao aorin'izao fotoana ny fampalalam-bavao izao aorin'izay kosa ny horonan-tsara indray miseho amitondra lohateny hoe Le Miracle du Sapin de Noël izay no arahinao aorin'izao fotoana ny fampalalam-bavao izao. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.